afaka miteny ianareo hoe avy amin'izy azafady toerana vaiza dia avy amin'ny faritra iny eto Antananarivo renivohitra mponina Antananarivo renivohitra mihitsy zay mitazona karaha-pifidianana nareo inona ny tianareo tenenina mety amin'izy ireny leo zany zay amby atao fitaovana atao mpikaramana ady amin'ity resaka karaha-pifidianana ity indrindra moa tamin'ny premier tour io dia tony karaha-pifidianana to zany mety mihavezivezy fidy manerana an'ity Antananarivo renivohitra ity zay ataon'ny candidat ray ahoana moa zany no fomba anaovana an'ity nareo zany mifidy be be zay mihitsy tena mifidy be mihitsy zay manomboka amin'ny olo amaray zany zany dia amilahatra efa misy hatramin'ny 500 lahy eo zany zany milahatra voalohany dia any amin'ny sasany ariva andray zany manao ny anina manaraka dia ahoana ny fomba iarahanareo miasa amin'izany nareo hoe tafiditra ao anaty bravo ahoana ny hevitra iderinareo amin'izany satria raha karaha-pifidianana be da be dia aiza ny karapanondro efa amin'ny miara-miasa amin'ny le anina lehibean'ny bureau du vote eo zay sy ny délégué an'le bureau du vote eo dia tsisy karapanondro dia mahita an'ireto karaha-pifidianana be da be reto zay tena maro be izy reto amanarivony angambany zany hoe niasa daholo zany reto tamin'ny fidinana niasa daholo tamin'ny fidinana voalohany mbola ny ampahany fotsiny ary reto efa misy be da be mbola misy betsaka an'ireo mbola misy be da be ankoatran'izao zany hoe mety reto karaha-pifidianana ndraiky zany nahatonga ny olona sasany mety tsy nahafaka mifidy voalazana mihitsy zay mihitsy le izy olo karaha-pifidianana tsy tongany amin'ny tena tompony le izy dia be da be tsy mifidy